Maty Karina. Tantara nosoratany Anoka Tefson. Fa inona aloha zany nitadiavan'ny lampandomaika zany e? Andraso tsara aloha tonga eto ny zavatra mikômandintsika vao miresaka e. Ka tsy efa iny ve? Apetrao eto le tse. Sotra. Ao, samy mandraraky ny azy ary. Ka kozy eo amin'izay ary le zavatra e. Zao e. Resaka razoko be izy ty. Kozy io le tse. Inona le resaka razoky? Kobanareo moa rapira dadatoanay e. Rapira? Isa tokoa moa. Rapira le manana vaky amin'ilay be nitondra antsika tamin'ny tapabolana lasa iny le tse. Aizary nareo zany. Ay tokoa moa. Aoka fa kopitsika tsara iny e. Fa ahoana aloha e? Zao e. Misy vato so sarobidina velangy rapira zay any Ambohibato. Araky ny nambarany tampoko. Ka mila fanampiana izy aka ny vato so io. Asa vao tsara ho ity. Hitanareo inona ary nitariako ny resaka mba aresy lahatra n'ity bandy ty. Aleoloha amboarina kely ny fanazavana. Mianao lahy. Hitalahy. Misy toerana hoe Ambohibato any anatsinanana kely ny Ambohimaso any. Tendrombohitra somary hafahafa aloha izy io mitahiry arena miafy isan-karazany io toerana io. Ary betsaka hono ny olona mikasa haka arena tamin'io toerana io fa noto maina. Zany a. Ny alarobia lasa teo anefa dia nandeha tany dada torapira ary nitondra bandy enda mba ho namany haka an'io arena io. Dia ahoana? Nampijery mpomasy ray isan'ny tena mahay moa izy talohan'izany. Dia fantatra tamin'izany fa misy lahy antitra antsoina hoe Rainkala zany monina ao amin'io toerana io. Rainkala? Taiza olona ireny io rangahy io. Ary tena mahery ody io miara-miasa amin'ny zazavavin-drano sy ny kalanoro izy amin'izany asa ataon'izany ka izany indrindra nanana ny arena maro tao an-tranony. Nentiny nitsaboana olona raha teo moa ny vato so sarobidy isan-karazany teo am-pelantanany. Ay ve. Rehefa nahalala an'izany dadatoa dia tapa-kevitra ny hanafika lehilahy antitra ka tonga tany Somatsara. Rehefa avy natory le mpomasy lalana. Hita ny Somatsara koa ny trano tokana anisan'io rangahy voalaza fa mitahiry arena miafiny io. Vao tonga tao an-trano anefa hono raha dadatoa sy ny namany dia nanjavony le rangahy. Aiza. Teo ihany dia namory an'izay hitany tao an-trano izy ireo ka nahazo andreo arena miafina. Nitodi-donody avy hatrany niala tao amin'ilay toerana ry zareo. Tena andalana hiala le tendrombohitra nefa dia nisy tranga nahazo andro zareo ireo. Tsy fantatra na inona ireo zavatra namono azy ireo. Maty tamin'izany daholo ny bandy enda niaraka tamin'ny dadatoa anefa liry ihany tsy maty noho izy niravaka fiarovan-tena. Na izany aza dia nasitriny le vato so sarobidy azony. Nafeny tamin'izany tangorom-bato izany. Ay, dia mety ho inona ary namono azy ireo ela? Sa mety hoe ireo kalano sy fanahan-jazavavin-drano? Tsy fantatro le tse. Fa ny tena votoatondresaka dia izao. Karamaina vola be somenapahany amin'io arena io izay mahatonga Somatsara n'izany eo am-pelantanany. Fa marina daholo ve zany? Dia efa natorony an'la tsara nga le toerana nametrahany an'eo arena io ka? Efa ity ny plan rehetra akanazy. Io jerelany ndrasa aleo hoe asiako maso tsara. Io letsy 720 kilometatra mialy eto an-drenivohitra io toerana io. Any atsimo any. Mandeha fiara tonga eo Ambohimaso aloha vao mandeha tongotra mihetsinanana indray. Sedra maro aloha mety ahazo eny an-dalana fa tonga dia efa miomana. Izay vao tonga any fa tsy atao ampembotra akory izany. Mila malitsika miomana amin'ny zavatra mety hitranga. Tsy moramora akory izany mitady harena izany.
Ny alana n'ilay tendrombohitra no mety raharaha be fa voatafita an'izay dia tsisy atahorana tsony. Ay ve? Ny tena marina mantsy lesy dia tsy tian'ireo kalanoro sy zazavavin-dranon'ireo hipika ny arena miafina ao amin'io tendrombohitra io fa tsy ataontsika asakana antsika akory izany dia toizako ihany fa ny anao lahy mahavita dily tongotra adiny 3 mialy eo ambony mahasoa dia mahita an'ilay tendrombohitra. Raso tia sehoka lahy eto ty manaraka n'ity lalana ity izany tiano arahantsika dia rehefa mahita vato miendrika lohan'olona dia ao ambadika andrefana eo no nametrahany dadatoa le arena. Mora hita kely ony fa ambadika ito vatovato kely mitangorona ito. Rasonge asehoako kisarisary tsara amin'ilay izy talala tsara io sao azoazoko atsaina ihany aloha efa ono vita an'la rery ve makazy io tsy mila namana dia namianky namanay na mantsy le izy raha azoko tsara. Le arena napetraka ny dadatoa anisany koa mbola tsy fantatra mazava hoe ao no satsy ao. Iza mahita raha efa nalainy lehilahy antitra antsoina hoe Rainkala tao. Ka izay indrindra nge ny antony tadiavako an'lahy anampy ahaka an'io arena io. Ny tao an-tsaiko ihany koa dia entina ny ankizitsika mba hanalanala lalana any an-dalana any fa tsy lazaina azy fotsiny ny marina sao dia miembotra eo ry zareo. Mahakasika le arena navelan'ny dadatoa indray mbola azo antoka tsara fa mbola ao nanamafy tamiko tsara dadatoa. Dia sira izany la fa anaiky araka amintsika so ny asy fity inona ny ampara azy eritreretany aloha sao dia tsy mety moa dia atao hoe aka zavatra ny ambo mahasoa fotsiny lesy tsy lazaina azy mivantana ny tsy ambaratelo olon'ilay zavatra. Mba anaiky an'izany ve sony toa vafoka tahotra iny samba amboarina kely ny resaka tao azy. Ok are tsy maninona izany fa ny atahorako fotsiny anke dia raha sanatry misy mahazo antsika any amin'ilay toerana hakana an'ilay arena dia namiankina manaina anke ho azy zany kosa ka tsika hitondra fitaovam-piadiana amin'io fotoana io letsy tsy misy ahino lany amin'izany. Efa nampananteny dadatoa fa hanome an'izany aza manala fa tsisy mampanahy io atao aloha izay aresy lahatra an'ilay ty fa tsy dia matoky an'lahy zany amin'izany raha pitsa any dia goziko ny ankiziko dia goziko koa zany ny ankizany lahy. Aza mikory zavatra bobaka any amin'ny ankizy lahy aloha tsika efa nampindramon'ny dadatoa an'ilay katikaty rabe any mihitsy tsy misahirana amin'izay fatina tahaka sy borosy tsony. Okay ary vao mainka amin'ilay be zany raikitra izany fa zao kosa aloha zaraina mitovy tsara ny karama rehefa miverina avy any tsy afeniko an'lahy fa tena mila vola mafy koa io karakarana ny fanambadiana isony aza manala fa tsika tsy mifamitaka tsy endrasany ela tsony fa misabotsy zao dia lasy zao so misy maka ao ny entana raha miveravera eo marina zany anakarena ihany zany laridota ho vita soma tsara ihany koa ny raha-panambadiana isony lasa amin'izay tsika aro zareo ao tsara daholo ve izany ao ny riziny tsamina tsara izay fa alefasy sao dia aliny an-dalana eny ihany ary fa maninona ho any ankizy lahy no toa hafahafa izany ka efa saika tsy andinika lesy izy io sy nareo manao programa tampotampoka betso ny na efa mipetrapetraka daholo ny programako efa indrina tsapan'izany fa tsakana lahikia efa mba faniry koa zany akarivotra kely izany dia tsy nampaninona na zany kosa zakia tokony mba hoe mampiomana meloa aizako vomaly atoandro zoda ny teny ana dia andro antsika dia efa mandeha le izy amin'izany tsy fantatra mazava izay teny antondia fa tampotampoka be dia hoe aka zavatra fotsiny tsy hay hoe inona le zavatra oka moa izany seria zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika anie le izy fa aza manandry matoky anaindry zazalozanareo fa mahaleo kosa moa zareo fa tsy mifanara tsara zahay areto mifanaraka tsara sady zana ry hitako efa mifanaraka tsara moa tsika seria avia dia akaiko izany malalaka izany wow
Zay tena hoe fitiavana. Ndrikoky. Tiana nge mahita anareo mifanaraka tsara ohatran'izao e. Sady atao fialam-boly vita ho azy ty dia tsika ty. Eny e, fa inona aloha izany ilay zavatra ilaintsika any Ambohimasoa izany e? Sa tsy afaka lazaina mihitsy? Tsy mbola hainy tsara nge fa entany dadatoanay ilay izy dia niangavy mba hakatsika azy izy e. Moa raha azontsika ilay entana dia misy tambiny omeny antsika. Hatreo ihany aloha no azo lazaina. Ay ve, mazava izany. Tia malalako tia koa nge ohatra ny manafy ny zavatra amiko izany e. Efa izay nambarany andry izay aky marina rehetra tsisy miafina tsony. Sao dia mba hitsakisako bisoky aloha nareo e. Rehetra tikia. Fa mifiry aloha izao e. Mbola vao amin'ny 7 maraina izao e. Tonga ny Ambohimasoa tsika maray atoandro eo dia mihazo an'ilay toerana avy hatrany. Fa tsy tonga ny fiara izany ilay toerana. Ie, misy mandeha tongotra. Tsy manenina izany fa ny atahorako fotsiny aleny an-dalana ko. Masika mpanaka an-dalana ane iny RN7 mihazo any Ambohimasoa iny. Aza manandry fa tsisy aleny an-dalana izany eo e. Ezaka mandeha mafimafy kely fotsiny tsika. Manaraka an'ity lalankely miatsinanantsika. Fa mandeha adiny firy eo vao tonga any? Adiny 3 ora nambarany dadatoa. Izany ve tsy ho alina be? Efa miroso sasany ange izao e. Tsika nefa mbola hiverina. Afaka matory ihany ange sika raha matahotra ho anile. Sa hoana ty? Raha tsy mampaninina antsika dia matory eny an-dalana e. Tady trano ivahiniana fotsiny dia maraina mangiran-datsy mody. Tsy afeniko anareo aloha reto fa zaho ohatra ny manazavatra hafahafa izany a. Manazavatra hafahafa ahoana ki? Tsy haiko e, mety hoe ny saiko angamba ny lasa lavitra. Aza manamo serie. Eto foana hiaro andry. Ka jereo moa ty toerany tiako. Ohatra ny mangingina hafahafa izany, mbola miditra alaala ihany koa. Aza manana reo e. Jery ty an-tanako ty. Ary to basy? Otry, mitondra basy mihitsy izany. Mety hoe tana sarobidy izany ny alaina ty raha izany fa azoko tsara. Erovatsika teny eny an-dalana ty fa tsy hity firanina akory e. Za mihitsy. Matokisinareo anay. Eny e, fa ny tampoka ange tsy malelahy ozy ny tolo fatra-pandinika e. Oay, ary toa misy rano mikorina io aloha io. Ie, mipita eo tsika. Ka tsy lalanga io sheria. Tsy lalana izany io ka. Esory daholo aloha ny kiraro a. Dia aleo tarihako ny lalana. Sasatra mihitsy andro mijery an'iny taratasy eny amin'ny iny angamba ny plan hakana an'ilay zavatra. Isa minitra izy dia mitopy amin'ny foana ny masony. Avy midiny e. Tsy lalana izany eto. To mangatsika be ilay rango. Tandro ry andro ka matahotra. Mamindra moramora fotsiny akia. Koa morodota mba tantano a. Na tsy te halalana mihitsy. Ka eto aty ary ny tanandre e. Ary aza mijery ambany fa fanina. Vita iansika ny farany. Hafahafa be aloha ny raha iny ha. Hafahafa ahoana ka? Ka ohatra ny mainty be izany ilay izy. Madio ilay izy dia izany no mahatonga azy ohatra ny endrika mainty izany. Aleo aloha apiditra kiraro ny tena anay fa tena tsy mahalaitra vatovato kely e. Ie, samy mampiditra ny kiraro ny aro aloha e. Tena tsy mandry mihitsy ny saiko mividianay ity ka. Mba marina moa. Fa hono ary andry. Ie, ahoana? Inona ny anaran'ity toerana ity? Ahoana ho ndry teo? Tsy henoko tsara. Aiza ho atsika izao. Andraso hoe jereko ato. Ay, manana plan tokoa ianao. Raha azoko tsara ane dia toerana mbola tsy nalehanao kory ity e. Tsy mbola aloha e. Fa casual tsika izao.
dia tonga ao alohaloha indray mbala mengaly. Olte andao amin'izay iny efa taraiky be. Eno a Lazaritsika andao seria. fa aiza ny lalana ry zareo a po matimaty nge le izy so dia mba diso lalana kosa ary tsika. So dia mba tena diso lalana tokoa tsika riandry. Tena izy ty raha araka ny plan ka zareo ndre ty ianavaratra kely ony rehefa avy mandalo an'le rano eo amin'ny kazoany. Dia raha manaraka antsika tonga dia eo ambala mengaly toerana somary atahorana mipimpidia. Manina? Bibidia ahoana koa? Ataovy serio koa aloha le resaka bibidia e. Tsy nifanaraka tamin'izany mihitsy sika niala tany an-tanàna. Ianao koa mora tahitaitra tsy. Lamy fotsiny nge izany e. Fa tsika nge manana basy e. Atao fampiaro. Mbola aiza re izany raha miakatra eny ambony bato e. Ie, dia mivonona tsara izany nareo hiaro anaiko. Tokony andraikitra amin'ny aina nareo a. Le doda ty koa nge dia tsy niteny an'izany rehetra izany e. Aika toerana ohatran'izao mitondranareo anay. Raha mba fantatro mialoha. Fikatsahana ny asono avy tsika izao seria. Manenina mora lasaina azy ny vaviny. Tsy haiko loatra ny antony mahatonga ny andry teny hoe tsy lasaina azy ny vaviny tena fisiany ty vatosoa alaina ity. Sa matahotra le risao dia misy mamadika. Aleo aloha manaraka ny teniny. Hita mendalana eny ihany ny toyny. Azao ataovy eo an-tsainareo fa valosoa ngeza be no azontsika raha mahatonga an'le entany dadatoany aminy tsika. Tsy ho very mainso fikelesantsika ainy izao. Eny e, ho hita eo izany. Zara rahalanana angety tsahany totsika tsy izany e. Andriamanitra ino ny samy vao hitako izany. Atao bika! Azametsika alondry e. Isory moramora fotsiny tonga. Do io vao hitsaka ao io. Arto biby lava sy ngeza be izany. Mampatahotra be. Tsy maninona eo. Jereo fa nandady moramora izy dia lasa. Tonikisaka mora tokoa. Za efa natahotra mafy. Toizana amin'izay ny diatsika e. Somary mafimafy ihany fa efa mitady endrika sady ny masoandro a. Tsy arakaraka ty plan ty akory ny zava-misy. Araka ny voalaza dia reo adiny 3 eo dia mahita ny tendrombohitra hikarana hakana an'le are. Hatramin'izao nefa dia mbola tsy tendrombohitra. Sa mety noho izay takona anatin'ity ala ity. Dia aiza hoy izany tsika ny atory rehefa alina ka. Dia tena tsaiko akia. Angamba namboatra toerana azo atoriana. Hitantsika eny foana ny atao fahazamananareo e. Ary avoy amin'izay mibasa ny lary tota fa efa hiditra ny ambala miangaly tsika. Efa tsara fahana izany iny. Aza matahotra nefa efa basy tsara fahana ty atanako ty e. Tena matevina be tokoa anie izany aby izany e. Aiza ny lalana idirana amin'izao? Araonareo fotsiny diako e. Ianao tokoa moa mitarika dia manaraka izay hitondranao anay izay rehetra. Tandremy fotsiny diso lalana. Matokia fotsiny e. Mba tena matevina koa ilay tsy tia ity sherika. Izany aloha dia marina tokoa. Manarary atorianako fotsiny nareo. Andrasa aloha kapakapaiko amin'ity antsy be ity rehetra zavatra misakatsakan-dalana indray. Fa aiza foana moa izany ilay toerana kanan'ilay entana e. Aiza n'ity toerana rakitr'ala be ity. So dia mba tetika anaranay ary ny ao andohanareo roa lahy rehetra. Sheria, aiza koa ny avitanay an'izany akia. Aza misaina zavatra tsoatran'izany ry. Fikasahana masono avitsika ho azo ao. Inona foana le mety asoa e? Mba lazao hoe tsy mihetsiketo raha tsy fantatro ny marina rehetra. Inona koa ary ty ataon'ny sonia ty? Tombontsotra izao.
Misy inona ry zoa? Ka midongo tsy mety handeha lesy izy raha tsy fantanao ny marina. Fa marina inona nefa e? Fa tsy efa reny lazaiko reny ve? Aka entany dadatoa anay ho aho. Mandainginareo. Aiza koa nisy entana ty anaty ala be ty fa misy zavatra tianareo atao anay mihitsy a. Reto mba henonareo ve samy biby merony izany? Oay, iny miazakazaka makaty iny azako. Aza metsikesikinareo fa aleo tonga dia tifiriko avy an-trano. Mety iny fa vody mipilefika. Fa biby iny ty ohatra ny hoe misy tandroka kely lohany. To mbola misy ray koa iny miala an'iny fa tonga dia asiako avy an-trano e. To mahay miala be marina. Aleo petahako rangaha. Iny fa tsara ihany koa. Tena tsy mahay mitifitra mihitsy nareo izany. Reto andao hiverina fa tena tsy lasy ty a. Aleo hiverina rehefa ohatra nareo ka mbola hikiraka ty any. Efa akaika nge ho asika dia ho tonga e. Ny andro koa efa ho alina dia hiverina ahoana indray ary ndry. Mitany ianao raha mbola andeha any fa za tsy hamono tena any e. Aza manao an'izany ty fa lany biby diany angendry tsy sy anatitra akory e. Hoay, sady efa ritazany ndraika ny tendrombohitra. Da tohizana ny difa nareo ve tsy te anakareny a? Anakarena ahoana? Nga moa tsy hoe entany dadatoanareo indray ny asaina laina ty. Eny e, tsy lako izany fa mpanankarena antsika ny fahazonana io entana io. Lasa rehefa tsy andehanareo a. Na izany kosa mba moramora chérie fa tsara kay ny tianao ka. Hitandry izany chérie. Efa akaiky hitonga sika. Tsara ho afa fikatsahana no avintsika mba hamiratra ny anton'izao. Isy, na izany aza ve dia movivireny e. Tena hito le tendrombohitra marina. Miakatra vito izany izay dia manaraka ny vatovato somary miankaviny. Ary eo ambany eo le rano miendrika laka. Toa hoe ao anatin'io rano misy alesa zavavin-drano tompon'ilay rainkala miasa. Misy rano hafa be indray io chérie. Eny e, fa aza mijery ihany fa ny lalana tohizana. Andreny fa somary sarotra ny lalana. Manarava fotsiny. Aza mijery midina fa lasa fanina. Stomy tanako fa ohatra ny sy tafiankako. Eto toerany tanandreo raisiko e. Za lesy mba stomy a. Eo ary aza mijery ambany fa manjary fanina eo ny tsahan'ny tongotra ihany jerena. Inona loatra re zao entany dadatoa ny andry alaina ty zao e. Oay! Blisatra! Saka lasa ndry fa soa ihany fa voatazoko mafy. Ny koa anetsy mijery lalana tsara e. Ka tsy hitanao ve io lalana ratsy be io e. Efa tonga ty amin'ilay toerantsika. Tsy any ambony antsony mantsy ilay izy fa tia tena ny tendrombohitra ety. Aiza ho aiza izany chérie. Hitanao hoe vato miendrika lohanao io. Dia ao ambadika io ilay izy. Efa tsy lavitra tokoa raha izany a. Fa olo marina ho ary andry. Hoe ahoana ke? Fa tamin'ny fomba ahoana ny nampisy ny zavatra dadatoanareo amin'ity toerana ity fa tsy azoko nge. Ka najanony taty ilay izy fa tsy zakany e. Nga, efa taty koa izany zareo. Mazava ho azy aky izany. Efa tongotsika e. Aza mipetrapetraka nareo fa aleo tadiaviko ilay entana. Ndana fa akaina kely eto kosa efa tena eraka ka. Ary tena hito koa ilay zavatra nambaran'lahy. Io ilay vato miendrika aloha. Raha izany dia tena tsy lavitra eto ilay zavatra. Tena tsy lavitra eto fa aleo karohana eto e. Dia aiza ho aiza eto ary. Raha ny tokony ho izy izao dia andrefa n'ity zavatra ity ilay izy. Olite, sao dia mba ao anatin'io vatovato mitangorona io ary. Jerena nge. Aleo hoe sorona daholo reto vato reto fa
atao ambany teo ilay izy. Fa inona koa izany ataon'ny zareo izany? Ohatrany hoe mibatabata vato. Hitako. Andao raha mba hakentsika. Ndao mihitsy ka. Ary tena navita ihany dadatoanareo mibata an'ireto vato marobe reto Ka tsy maintsy nikirina anao an'izany sao misy mahito ilay zavatra e. Fa misy inona reto? Ato an'ilay entana. Nasitrika ambanin'ireo vato ireo izany? Ie, ato ambanin'ireto vato reto. Oay, ito ary mifono lamba mainty. Andraso hoe tsy jerena ny ato anatiny. Toa vatosoa sarobidy isan-karazany. Reo ve ilay entana-dadatoanareo? Eny akia. Oay! Reto ilay arena. Andraso hoe jerena tsara. Oay e, tena izy reto. Reto ilay izy. Ty izao ilay tena lafo vidy be olo. Ty miendrika voazo ty. Tena afo sika ty. Anakarena be amin'izay manomboka izao. Aleo aloha mba handeha mihitsy ahy e. Sao dia mba lasa dala ary ty ianao. Zaho io ny arenanao moa no hoe ianao ny tompony dia ianao ny faly be eo. Ka tsy maintsy misy ampahano antsika kiry eo sheria. Na ray fosiny amin'reto aza angeny anjarantsika dia efa tsy lany laniana ny vidiny. Mba azondria-tsaina moa no mety ho vidiny ray amin'ireo. 700 tapitrisa raha kely. Nefa reto izy misy 120 be izao. Sa tsy zamolo ty? Eny e, fa hitantsika eo ihany no meny badatoa e. Za kosa rangahy tsy manaiky raha tsy mahazo na dia ray asa. Na tonga dia anafina ray sao tsy mahazo e. Inona moa no misakana tsy anao an'izany? Ka andao samy makaray dia vita e, sa ahoana? Fantatry dadatoa angely ty nisan'ireo e. Hitady hivadika amina. Tsy mivadika kosa fa zava-misy tokony ho izy no lazaiko e. Mila mahazo amin'irety tsika. Aza mirediredy letsy fa ampirimy ny entana dia ndao hiverina. Efa maizina ny andro. Ino tena halety tsika. Ka leo samy mitondra sika e. Ndroa etiko ndroa entin'ny Sonia, ny ambiny kosa entinareo roa. Tsy fantatra mantsy mety azo eny an-dalana eny dia mba samy manana izany e. Mirediredy mihitsy anahy ty a. Ao ampidira ao anaty kitapo ireo ry andro dia ndao hidina n'ity tendrombohitra ity a. Lasa amin'izay tsika. Rehetra telo babeko ilay kitapo aho. Ty bandy ty atongava. Iny ara ento e. Ary ohatra mandrivotra be tapoko izany iny ety. Ino aky? Sady vetivety eo dia maizina ny andro. Ary eto nge iny toritra any aminao iny rododa. Tena maizina tampoka tokoa izany andro izany ty e. Ka izany io mbola resahako io. Amin'izay dia mandrivotra be tsy misy ohatr' izany. Soa ihany fa mitondra torsa ihany koa. Dia inona ny atao amin'izao nefa e? Lalana ho diavina aza tsy hita. Ny masoko ve no mandro roa. Laso hoe angefako lavidavitra ny azavan'ity torsa. Tena iza io. Aleo miverina fa hifanehatra amin'ireo raha mbola manodivina. Ary toa miverina ry tena? Aleo le tsy aty ny lalana. Andriamanitra, nahita zavatra niserana tamiko teo. Inona ry izy teo? Eny marina kia. Le fahasoeria ambany ery hoe ny azavan'ny torisanao rododa. Fa misy inona e? Toa misy zavatra hafahafa tokoa eo ambany reo. Andriamanitra, tena miakatra makaty amintsika. Ka hitako mihitsy ireo dia izay no mahatonga ny tena hoe hiova lalana fa hifanehatra amin'ireo ngy. Ka leo ary tonga dia atao an-tanana ny basy. Matahotra, fa inona nefa ireo e? Andriamanitra, toa efa misy koa azy ireo aloha ireo. Tonga dia firo any rangahy. Atao manjavona daholo ange izay voatifotra izany e. Tena lozy ty. Dia inona no atao e? Firy ihany lety e. Aza melany izany. Lany fotsiny nge ny valanareo fa tsy mampotsina ny zareo akory e. Andriamanitra,
toa misy olona fohy kely misarakorako volo be manoloana aty. Azony amarina e! Fa aiza indray izany e? Oe, toa misy olona fo kely mampatahotra eo. Firiko hoe ty androany. Tatazo e! Mosoma tsara tena anjavona avy an-tranoko. Fa ahoantsiko. Saika nenjera tany ambany tany alisika. Aleo mihitsy aloha miakatra ao ambony ao fa misy toerana maromarina azo hiafiana ao. Raha eto sika ny anjerany ambany ihany dia torotoro sofaty ihany a. Akantao ainga anary e, fa mijereva lalana tsara sady ohatrany somary malama mihitsy izany ny vato hitsatsika izany. Iantso zao mitsaratsara raha mianjera ty amin'izay azoko tsara tsisy mpanelikelina daholo reto areteto. Inona moa mahasaka anary raha tonga dia akekeziny lehibe dia tonga dia atosika iko titiany ambany any e. Doda, fino ty ataonao e. Fa za manino e, saika tratra marina. Ka hita fa saika natosiny androka. Fa misy inona e? Nareo koa tsy azoko mihitsy a. Ary moramora ianary Doda fa atao manakaika loatra. Tsisy ninino izany letsy eo. Andao tohizana ny lalana. Raha mba fantatra lamo tanjoko a. Mila ny laminatsaka any anaty antsana lalilany aho mba edanako amin'reto aren'reto. Tena mba avitan-javatra tsy aposiny maro ny ty aren'ty a. Miala tsiny amin'la letsy riandro fa zay raitsika maty eto a. Ary mbe tsy tambo isainy ty hoe dia mbola tolotra eny ampelantanangarapera ihany. Aleo rangamba isonitra koa madinika. Aiza ve dia manana ihany no anana fa ny tsy manana dia hijanona tsy anana. Tsia. Dia inary ny tetika ny siana ny tsy bandy ty. Ny aren'ty ato an-damosiko ato. Totra nefa hitako ery izany izay sonia miaina ao anaty trano be misy arena maro. Zanaka paradisa vita ho azy. Oalike, to misy vatony gody be any avy any ambony any izany e. Vato be iny miala avy any ambony any fa mitandrema. Kisakisareo maty afa to mavadana ty aminy izy marina mafy. Ka inara ny azoko atao eo e. Ary mbola misy afako iny miala an'iny a. Miala any. Mangina kia. Ka moky izay Sonia. Moramora midrima sa mamoely tiny izany a. Tiako nge iny akina dia matetika tsy mifankahazo azy izay e. Tiako iny. Ka na zany aza kia. Mba oka kely izay tsy ampiverina Sonia ane izany e. Mba oka tokoa moa Sonia. Ny fomba ilana amin'ity tendrombohitra be ity izany tokony hiverina. Mangina koa ianao e. Avy aminao ihany nahatonga an'izao rehetrarehetra izao. Maty-karena loatra ianao ka nampitondrainao faizana avokoa izay rehetrarehetra. Saloraka mangina fa atao voamaka asika be Sonia ty ka ny arena azy efa lasa nitody any anjerany ambany be any. Za aloha dia tsy miala aminao e. Toriko ianao fa ianao nitondranay ampitaka taty. Tsy haiko koa izany ry Sonia, tsisy nitondra anareo ampitaka izany taty fa teny iarahana daholo. Tsy namery anao akaty mihitsy ange a. Nentinao ampitaka izay e. Raha tsy nahita an'izany fatifatiny entany dadatoanareo izany a tsy maty taty Doda. Ianao aloha dia tsy ataoko afa-mainy. Komisera nge zokiko e. Sarotra ho anahy mihitsy mampiditra anao any am-ponja. Ai, mifona ki Sonia. Azo atao an'izany moa ki andry a. Ary ndry koa raha mbola momba azy dia aletiko miaraka amin'ny andry fa miteny azy zay. Tsy tadiavako hevitra ty hipity fa tsy laso zao a. Higadra ve a? Tsy de tsy a. Tsy maninona fa izay hitanao fa mety ara tao e. Aleo moto milefaka aloha. Zay fa lasa tsy matahotra nizaniza tsony a. Fa hoaizy ndry e. Hiala amin'ity toerany-ty ahy e. Dao ary. Ndao sika ry andry a. Ary miomana fa nio ihany koa dia manaraka ny Doda ianao.
leo mody akekezina izy. Tsolovo tsara ny lalana ry andry tao alefanao any amin'ny tokony ho izany e zany azavan'ny taotra izany tsy maninona re io e tosiko amin'izay ty ndana mate sangana any ambany any e lasa Andry fa manina natosika ny anjera tany ambany tasony ahy fa adala ve ianao sa efa biby toetra tsy vanina ianao tsy nisofinao ve teo ny nandrefa ho torintsika e miseho azy manakavana komisera loatra ka angamorarahanao na zany aza tsy tokony natosika aho izy tena efa biby ianao ka biby ianao fa tsy fananiko ange iny e fona tsy naposiko ry andra ary efa sambo faty any dia aleoko fa tifiriko amin'ity basipolety ianao ty dia ho vitanao ve ny amono ahy vitako mihitsy satria tsy mendrika anao no velona matikarena loatra ianao dia zao ny afaratsika Andriamanitra dia vita tokoa ve no nitifitra ny olontiako tompony tenako izany anga eto mpanaovana izany Andry fona mpanamono anao oaiza dia iso teto rangahy isa roa isa mitazona ny tanako izany tolay antitra marary aza ny lohako izany fa aiza izany toa misy ilay Andra mipetraka io amin'ny zoron-trano io iza ry io aiza koa ty trano misy aty efitrano somary tery feno karazany zavatra fa afo ty trano ty ka lapisy iray mirehatra manoloana n'le rangahy io manazava aty io mifatotra ny tanako fa iza ary namatotra taitsy tena fa iza ka ianao azafady sany fitseriny amarana mampatahotra be ny endriny rakotra vakana matsiravana sikindamba ho any fotsiny neny aminy eo alohany rakotra karazany nody maro isan-karazany ery ambony kosa misy tandrokombo miandrana fa tamin'ny fomba hoana ary nahatongavako teto tsy fantatrao zany ranikala mpiambina n'ity toerana nysembasimbainareo ty maninona maty asina ny kalanosy ny vananjavafafin-drano noho ny ataonareo natongavanao teto indray voaziko saika izao tiny dia nasiko vovoka mahasefitra fetrano ka ty mivataiko kalanoro dia zazavavin-drano kalanoro izany reny olona fahafahitanay reny toerana masina manakazona tsy azo simbasimbainy ty toerana ty ka noho izany dia tsy maintsy atao sorona ny ainao raha bisy maray amin'ny fitoratsy teso maninona sara hoe zany samba tsy tokony za kosa enao dia enao mihitsy ka satria nahoana ka satria enao ny sisa velona ny kalakely tya mifona re tompoko aza finoana zany mifona re tsy misy fifonana tsono
Efa dify lavitra loatra ny fadikanareo faty. Fa ina nefa fatiny tikanay e. Fitondranareo basy taty. Ary ny tena lozy dia ny tifiranareo ny kalan'olo. Poa ay. Mbola saika akatsokosoko ny vaky ihany koa nareo. Mila raha latsaka ny masina anio. Mila raha latsaka ny eto Ambatomasina. Ka efa mataholany e namako e. Fa tsy apasorona vita ho azy ve reka inandray. Karakely tia enano alatsatra. Andriamanitra, ne tsy maintsy farana amin'izany tokoa ve. Atao sorona. Tsy maintsy ho faty amasina. Tsy afaka manohitra azy fa mifatotra. Izy koa toa mbola manana hery tsy takatra izany. Ary mba izy ireo mifalalapatra manoloana ny faty ireo. Toa faty telo mifalapatra miosin-drasim-potika. Andraso hoe tsereko tsara. Tena faty misoany azy andry ary tota marina. Ka ny fomba ahoana ny nahatongavany teto. Matokosanareo. Kisary andro malala. Dia matoko ianao. Toa mbola tsy mino aka. Aika ny teny. Maty reto ambony vato eto fa tsy maintsy alatsaka eto ny raty. Fona re tompoko. Safonao izany efa sy nanao ninenay. Tsisy fona ny sany fa mariny. Any matomboka amin'izay ny raramanga. Mariny ty moa. Mandranezana ao misinana. Anefa avaratra atsimo. Tonga eto zay anao sorony. Handasaka ny rano ty zazavavy ty. Noho ny faty zay nataony. Mba mamerana anareo ny asina ny tany. Fona re. Dia latsako eto ny rano. Arazo anareo zany nasana. Ary aleo atsatoka eto amin'ny fony amin'izay ny antsy. Isa, roa. Jesosy ao. Raha mba sitraka ny havelomako te. Aza vela lasaka io olona io ny drako. Oi, ary to manjavona ny masoko. Tsy mahita ninina. Kala tsy vandy. Inona nanjoa e. Fonjy maherindrany Jesosy latsaka teo amin'ny azy fijaliana. Ary to miorohorotra amin'ity tendrombohitra ity matriny. Kala tsy vandy. Mandiana miala tetongana fa maka mampitosanay. Mandano. Ka esory aloha nitady mamatotra. Mikoropaka nanala ny tatina matotra tokoa ilay rangahy matriny. Efa afaka fa mandiana amin'izay. Angana. Misaotra tompoko. Ka in'Andriamanitra ianao. Lasa ho ianao. Lasa. Herinandro izay nisy iny tranga anaty saravina nahazo anay iny. Tsy nampoziko toy ireny ny afaran'izy telo mianata. Dia very fatana ambohibato ry zareo. Vao tonga tamin'iny fotoana iny tena hampandre ny fianakavian'izy ireo. Nikoropaka ny rehetra ka nihazo an'iny toerana iny avy hatrany niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana amin'ny rombo fety iny. Ndrisy nefa fa tsy hita intsony ambohibato. Toy ny hoe ny tantarangano sisa raha ny tantaran'izany. Somba izy ireo kosa aza ny fono maso be tsy mahita.
nanjavona tsy hitapopoka hono ilay tendrombohitra. Tena hoe nanjavona tsy hitatokoa ve. Lasa ala mikitroka daholo ny sisa hita. Tsy metasana ilay tendrombohitra nalehanay iny. Rapera indray dia nisy namono tao an-trano, vono feno habibiana. Ny olana tany aoriana matsy ny lohany. Ny vatany nahitana rangodrangotra ihany koa. Tonga namono azy tonga mba ilay zavatra tany Ambohibato. Mistera tsy takatry ny sainy izany kanefa dia tena nisy. Soa ihany fa nalala nitodika tamin'Andriamanitra ka narovany teo imason'ny olona saika an-datsaka ny drako. Avitra soamantsara ka nilody avy hatrany dia nandray taksi borosy tao Ambohimaso. Ny tena nahagagady ito tsarotsaroko dia nigadina teo amin'andraisako fiara. Toy ny hoe nitsingevany izany tena andalana hiazo any Ambohimaso. Aleo ihany manadiady tsara ny manaraka vao manao safatra ka enina dia mampitonina aza ny arena. Ampy ihany fahasoavan'Andriamanitra ka tsy ho matimaty karena izay mora loso mora levina tsony aho. Maty karena. Tantara misoratany Anokatefison.